Ho fanehoana fiaraha-miory amin'ny vahoaka afrikanina tatsimo izay andry noho ny fahafatesany Nelson Mandela dia niazo any Afrika atsimo tamin'ity androany ity ihany koa moa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina hanome voninahitra farany an'ity filoha afrikanina tatsimo teo aloha ity. Isika amin'izao fotoana izao nanomboka ny taona 20 teo dia napetraka ho andro tsy fiasana izay andro ny 20 ny volana desambra izay fotoana izay natokana ho fankalazana ny joroan'ny repoblika fahefatra ny ambiansy teto andrenivohitra tamin'ity androany ity ary no dia ho jerentsika tao anatin'ity fanadidina iray manaraka ity. Nangina raha oharina tamin'ny zavanisy tamin'ny taona 20 raika amby 20 ary 20 ny fankalazana ny telo taona ny joroan'ny repoblika fahefatra. Tsy nisy nihetsika goavana izay notanterahana androany raha tokana kotrokotroka trano ny fankalazana teo aloha. Ny fandefasana afomanga isaky ny renivohitry ny faritra no an'ny fandaharam-potoana ny faritan'ny fiajijian'ny tetezamita. Raha ny zavanisy teto andrenivohitra dia mifampelezakevitra ny bahatoerana tamin'ity androany ity. Nanararoatra ny andro tsy fiasana ny mpanao fampelezakevitra, indrindra ireo kandida ho solombavam-bahoaka nandresy lahatra ampifidy. Betsaka tamin'ny kandida ho solombavam-bahoaka nanao hetsika ho amin'ny fampelezakevitra tamin'ity 20 desambra ity, izay fankalazana amin'ny fahatelo taona nitsanganan'ny repoblika fahefatra ary natao andro tsy fiasana. Ny mpivarotra ihany koa dia nanararoatra ny andro 20 desambra, andro tsy fiasana ary nanokatra ny magasin. Nitety sorano, Analakely ary Tsaralalàna dia mifanaretsaka amin'ny petsena raha ny zavanisy tamin'ny fotoana nandalovana teny toerana.